Fifaliana riavana no hiara-banantsika rehetra afaka mifanatritava indray amin'ity alahady voalohany amin'ny volana Aogositra ity. Anio dia alahady fahasivy manaraka ny Trinité ary miditra amina loha hevitra vaovao isika eto amin'ny SLK manao hoe miorena amin'ny asa tsara. Anio ihany koa riavana no Alahady Fitondrana am-bavaka ny sampana lehilahy kristianina ao anatin'ny 70 taona ny orenany eto amin'ny fiangonana Parpe famonjena. Iroso ao anatin'izao Fanompoam pivavahana izao isika. Ho an'izay malala an'Andriamanitra sady vao antso no masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tevamba masontsika riavana ny salamo 720 hatramin'ny 7 no iarahantsika rehetra misaotra ary mankalazy manome voninahitra an'Andriamanitra. Aoka hitsangana ny fiangonana. Iaraka ampanao salamo isika manao hoe: ianao no antsoko Jehovah, ry vatolamiko aza nentsy tadiny amiko. Fandrao raha mangina amiko ianao, dia ho tahaka izay midina ny am-bavaka aho. Mihaino ny feon'ny fifonako raha mitaraina aminao aho, raha manandratra ny tanako amin'ny fitoeranao masina indrindra aho. Aza tao indray manakipaka amin'ny ratsy fanahy sy ny mpanao meloka aho, fa ireny dia milaza fihavanana amin'ny namany. Kanjo ratsy ny ao am-pony, manomeza azy araky ny asany sy ny faharatsiany ataony. Eny, manomeza azy araky ny vitany tanany, valio izy araky izay iendrehany. Fa tsy mihefitra ny asan'i Jehovah na ny vitany tanany izy, dia horavan'i Jehovah izy fa tsy ahoriny. Isaorana anie Jehovah, fa efa niain'ny feon'ny fifonako izy. Jehovah no heriko sy apingako, izy no nitokian'ny foko ka voavonjy aho. Dia mifaly ny foko, ka ny hirako no hiterako azy. Amen. Mivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, tompo sy mpahary anao. Indreto izay olona noforoninao, zanaka malalanao. Tafavory eto an-tranonao indray izay amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro ity, avy manantona anao amin'ny fiaingona masina, miompo amam-panahy, mba ilaza ny atsaranao, sy mba haharianao anay indray hitovy endrika amin'ny zanakao, ary ankalaza sy hanome voninahitra anao. Ko asokafo ny molotray mba hanambara fihiderananao ny vahavanay. Ianao ilay Andriamanitra tsy miova, omaly an'io ary omandrakizay. Mampitoetra ny fitiavanao sy ny famindraponao ianao, tsy takatry ny sainay koa ny fahalebiazanao. Koa izay kely hitan'ny masonay sy ireny sofinay amin'ny fombanao Andriamanitra, no iankohofanay eto anatrehanao ankehitriny. Fa tsara ianao Andriamanitra, ary mpanao tsara ianao. Eny ray io, isaoranay ianao noho ny fitahinao anay.
ka nitehirizanao anay nandritra niny volana lasa iny. Fa tamin'ny fotoana rehetra dia tsy mba navelanao irery izahay. Teo anilanay mandrakariva ianao nanohana, nanampy ary nampahery. Mankasitraka ry tompo tsara noho ny amin'ireny rehetra ireny. Mankasitraka ry tompo tsara noho ny sampana lehilahy kristianina izay natsanganao eto amin'ny fiangonana. Afaka mankalaza anao izay fiangonana manontolo satria dia notehirizinao izy ireo. Nandritry ny 30 taona nitezahanao ny vahoakanao tamin'ny fanomezam-pahasoavana efa natolotra ho azy. Mankasitraka tompo noho ny amin'izany. Tario ary izahay ankehitriny amin'ny alalan'ny zanakao ary toany fanahy mazoto mba hahaizanay manome voninahitra anao mandrakariva amin'ny androm-piainanay manontolo. Tom koa izahay ahay hibanjina anao ka ahitanay ny herinao manavao anay, hahaizanay mampiorina ny finoanay ka hanaovanay asa tsara ho anao Andriamanitra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay omem-boninahitra sy laza miaraka aminao ray any an-danitra sy ny fanahy masina. Amen. Enoy amin'ny fanajana ry havana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika anio. Koa ny finoana raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Halaviro ny ratsy ka manaova soa, fa famindrapo sy fahamarinana no ho any izay manao asa tsara. Amen. Sambatra mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Izany sitrapon'Andriamanitra izany raha mandiny teny isika ry havana dia mahatsiaro fa tsy nahatanteraka izany. Mandeha isika hiantoraka eo amin'ny tompo ka iombina ao anatin'izao vavaka fifonana izao. Isaky miteny ny mpitarika manao hoe ry Jesosy tompo mpamonjy izao tontolo izao, dia mamaly ny fiangonana manao hoe mamindra fo aminay. Isaky ny teny mitarika hoe ry Jesosy tompo mpamonjy izao tontolo izao, mamaly isika fiangonana manao hoe mamindra fo aminay. Ivavaka isika. Andriamanitra, ray ny fahamasinana sy ny fahamarinana ianao ary mankahala ny ota sy ny tsy fahamarinana amin'ny endriny rehetra. Raha mandinika ny tenanay tokoa izahay sy izay fanaonay manoloana ny teny izay manambara ny sitraponao izay nambaranao taminay teo, dia mahatsiaro ary miaiky fa tsy mba nahatanteraka izany. Ry Jesosy tompo mpamonjy izao tontolo izao. Tao aminao izahay tompo analavitra izay mety ho faharatsiana. Tao aminao ihany koa anao asa soa amin'ny alalan'ny asa tsara izay tandrify anay avy. Indrisy iray tsy nataonay oloa laharana izany, tsy nataonay tamin'ny fo madio sy mendrika ny filazany tsaranao ary tsy vitanay araka ny andrasanao izany. Ka tsapanay loatra ny alalan'ny faharatsianay satria ilay finoana izay tokony hamobe no manjary lasa finoana mety matimaty noho ny tsy fiheveranay ny teninao. Meloka izay noho ny amin'izany indray io. Ry Jesosy tompo mpamonjy izao tontolo izao. Tompo,
miariary eo anatrehanao ny ota mampahotanay rehetra ireto izay vitanay, mety tamin'ny fiteny, mety tamin'ny fihetsika, mety tamin'ny fitondratena tsy mendrika, tao ireo fakam-panahy maro nandavo anay ary nivily tamin'ny lalan'ny fahamarinana izahay. Menatra izahay ankehitriny Tompo, vonjeo fa tsy mahavonjy tena ary afao amin'ny fotoaman-dratsy rehetra izahay. Ry Jesosy Tompo mpamonjy izao tontolo izao, ny ran Jesosy Kristy zanakao aneno hanadio anay ho afaka amin'ny ota rehetra. Avaozy ny fanahinay ho finena ny fanahinao masiny, ka izy aneno ho anetsika fatratra ny fonay, handavanay izay rehetra mety ota sy hitombonay amin'ny fahamasinana. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, miainoanay ry Andriamanitra fitiavanao, ka avalio ny vavakay. Amen. Andriamanitra dia maharo-po sady mora fanahy amintsika. Tsy mba mandahateny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Koa raiso amin'ny mpifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-kely ka omeny Tompo atsika. Hoy ny Tompo, avia ary fandahatra isika, na dia tahaka ny zaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. I Jesosy Kristy ilay marina, izy no afitra noho ny fahotantsika. Amen. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Halleluja, midy rano Tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Vitana,
Ny olona voavela heloka dia samana mafy ny finoana eo anatrehan'ny tompo. Koa andeha isika hiaraka anaiky sy hanambarany fanekempinoana apôstôlika izay iraisantsika ny fiangonana manerana izao tontolo izao manao hoe: mino an'Andriamanitra raitsy to mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nitsara nanapaka Pôntios Pilato, niombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka naleviny, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy to, avy any no miviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerany ianareo ry havana. Ny Efesianina toko faha-voalohany zany, toko faharoa, ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo. Efa ampaniny amin'ny andininy an-tsoratra masina izay resahantsika izao dia ny teny amin'ny andininy faharoa, tapany faharoa manao hoe: raha misy olona maniry ny asa mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Ny vahaolana tsara manko miverina, ombieny tamin'ny vavaka ny mpanompon'Andriamanitra teo, na amin'ny foto-kevitra izay banjintsika amin'ity volana Aogositra ity. Raha misy olona maniry ny asan'ny mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Iresaka manokana momba ny mpitandrina isika anio, na dia fotoanan'ny sekoly Alahady aza, satria fantatro tsara fa ianareo rehetra izao mpianakavy ny finoana dia samy tao amin'ny sekoly Alahady avokoa hatramin'ny fony voazaza. Koa raha resahany zany ny mpitandrina dia misy zava-dehibe tokony ho fantatsika, ary tokony ho banjintsika ny amin'ny anjara andraikitry ny mpitandrina amin'izay fiantsoan'Andriamanitra azy. Asa tsara, miasa tsara, manatanteraka tsara. Tantarana mpitandrina iray no resahako aminareo, ary ty tovolahy ty, zatovolahy dia lasa lehilahy lehibe izy taty aoriana, ny lofo fatratra tamin'ny fianarana, ary lasa mpitandrina mitondra fiangonana taty aoriana. Nanana namana tena faran'izay mifankaty taminy izy, tena sakaizany tsy mifankafoy taminy mihitsy ny araninana ny manta sy ny masana ka araka ny fomba fiteny malagasy. Sara toerana nefa izy no niasa mandraharaha, ka rajobelona lasa mpitandrina mitondra fiangonana, ale sakaizany kosa lasa mpisoro ny devoly. No ny ela dia mifankahita izy roalahy, ary vao mifankahita dia tsy ny fanatsafa akory, tsy ny fampiaraba akory, fa avy hatrany le namana dia tonga dia nitratrevatreva ny teny hoe: hahita raharamiko ianao rapitso, eo naminao any tokantranonao aho. Dia gina tsy nahateny pasteur Rajobelona, fa ahoana ary no sakaizako nandritra fotoana elabe, fankaty fatratra tamiko, niaraka tamiko tamin'ny zavatra maro, no mifankahita dia tsy ny fampiaraba akory, dia
lasa ny eritreritra iziny hoe inona ary no anjo ahy raha ampitso satria eo namiko izy zany. No tonga toy ny ampitso bavaka foy izay tononiko aminareo nataon'ny pasteur Jobel tokony ho anatin'ny fonareo koa rehefa andray anjara amin'ny fijoroana vavolombelona. Hoy pasteur Jobel hoe Jesosy Kristy miarala amiko. Amen. Dia tonga tokoa ilay sakaizy nampandrosoan'ny pasteur. Tsy nety nipetraka akory fa nijajilika teo ampovoan-trano. Pasteur zany mipetraka amin'ny seza. Avy hatrany dia nitratrevatreva. Tonga dia niteny mahery, nandraona ary niteny mafy. Ny pasteur tsy mety ny ataonao. Ny olona avy ety amiko tsy misy tafajanona fa lasa manaraka anao avokoa. Ny avy any aminao tsy misy azoko amin'ny fitariana azy ataoko aminy. Mangalatra olona ianao. Tena tsy mety ny ataonao. Raha mbola nitratrevatreva sy ny safotifoty teo ilay ranamana niteny amin'ny pasteur Jobel dia nitolefika ny lohaliny dia nandoalika dia nitsirara tamin'ny tany ary nantongony amin'ny tanany dia tamin'ny tsy dadaka avokoa. Tsy nahatsiaro tena noho ny avy eo. Noho ny ela dia nareniny pasteur hipetraka teo ambony seza dia nanontaniany tamin'ny mpanajana hoe fa naninona ianao ry sakaiza? Azafady pasteur hoy fa tamin'izany nitratrevatreva ny teny ianao teo, ny bedy ianao teo iny takony ianao, tsy hitako tsony. Olo-kafa nijoro teo fa ary namirapiratra be mihitsy eto an-trano nisy hazavana lehibe. Tsy fantany fa Jesosy Kristy nanakona pasteur Jobel. Pasteur Jobel izy tenany no tantara zany taminay ary ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Ry fiangonana sekoly Alahady, nianatra teo amin'ny sekoly Alahady avokoa ianareo rehetra izao no antsoina ankehitriny asandrato amin'ny tompony fonareo fa hivavaka isika. Iako ara-mitsangana isika rehetra. Ry Jesosy Kristy tompony finoana eo. Ianao tokoa rehefa mitantana sy ny vimona ny mpanomponao ka nahazony nijoro vavolombelonao teo amin'ny fiainany na dia ny sambo aravoara niaraka tamin'ny namany azy izy. Ianao tokoa no fanahy masina tena Andriamanitra tokoa izay mibahana ty anatin'ny fonay ary mitonga anay ho tena mpanomponao mendrika ny voninahitra ao eo amin'izay rehetra ataonay. Tehirizo amin'ny fitiavana izay amin'irao fo izay sady evelabeloko noho ny amin'ny aragnao Kristy tompony finoanaina angatahana izany. Amen. Ho aza homenatra ny hovavy olombelon'ny tompo ry lehilahy mahery. Timoty 2:1 ny 15 tapany a. Ity taona ity no fankalazana an'Andriamanitra no ny 70 taona nijoroan'ny sampana lehilahy kristianina teto amin'ny fiangonana SLK Mamparibe Famonjena. Ary izany teny izany no teny faneva entina mankalaza izao jobily izao. Ity ampiandohana dia mampatsiany zavak'endren'ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny fiangonana SLK Mamparibe Famonjena, izay mitaona ny lehilahy anankina ny fiainany sy ny ankonany amin'Andriamanitra. Ho modely alain-tahaka ao amin'ny teniny sy ny fomba fiasany. Mampandroso ny fiangonana amin'ny lafiny rehetra. Mandray andraikitra ao amin'ny toerana misy azy, indrindra eo amin'ny ankonana sy ny fiarahamonina. Tsy misy fetaona ny filatsahana ho mpikambana, fa izay vonin-kanaraka ireo dia raisina mpitiavana. Ny vehivavy miditra ho mpikambana, misy zany amin'ny fiangonana hafa, dia raisina ho mpanohana. Noho ny fameana ara-pahasalamana misy eto amin'ny firenentsika, dia tsy afaka nanatanteraka ny asaky ny endry tamin'ny taona lasa iny, fa vitsivitsy no efa totosa izay tononona amintsika. Noho ny fankalazana an'Andriamanitra, noho ny 50 taona ny orenany, dia nahazo fanasana ka namangy ny FJKM an-tanety be fitiavana Ambatomanga, izay narahana fifampizarana ny volana Novambra taona 2022.
fiara-miasa tamin'ny sampana sekoly Alahady amin'ny fizarana vatomamo azy ireo. Famangina ny kolejy teolojika Ivato nanolorana fanampiana ho an'ireo mpianatra mpiomana ho mpitandrina sy ireo ao anatin'izany fianakaviambe izany, ary koa nanolotra vatomamo ho an'ireo ankizy zanaky ny mpiomana ho mpitandrina. Famangina ny tompy fitaizana zazakamboty teny Tangaina ampitatafiky. Fizarana fanomezana ho an'ireo mpianatra soratra masina eto amin'ny Fokotany. Nanatanteraka ny fivorimbe voalohany ny volana Martsa 2024 teto amin'ny tanàna ny fiangonana. Notanterahana tamin'ny alalan'ny fifandraisana serasera sosialy amin'ny pagebook ny Facebook ny fiangonana ny fampivavahana ivombokatra ny taona 2024 ny volana May lasa teo. Totosa avokoa ny adidy taona 2024 sy 2024 amin'ny synodam-paritany SPA 10 faritra Atsinanana sy ny SLK Foibe. Mbola ho tanterahana amin'ity taon'ity kosa ny famangina ny topaza eny Ambohipotsy. Ny fiaonamben'ny sampana Lala Kristianina Foibe izay saika atao ny volana septambra izao any Fort Dauphin dia emitra ho amin'ny fotoana manaraka noho ny antony famena ara-pahasalamana. Ary ny farany riavana amin'izao fankalazana an'Andriamanitra noho ny 30 taonan'izao, ny sampana lehilahy kristianina dia manolotra ho an'ny fiangonana couvert miisa 50 isavy. Ny vilia dia misy karazany roa ho an'ny olona iray, miampy sotro sy forsety, antsy, sotrokely ary vera. Ireo dia 50 avy isan'olona. Ary amin'izao ivombokatra natokany fiangonana izao dia tiana hiatrany mitondra izao fanaintanana manaraka izao ny amin'ny anohanantsika ny sampana lehilahy kristianina. Ho antsika izay mbola tsy nahavita ny vokatra voalopy dia azontsika atao tsara ny manolotra izany izay arotsaka amin'ny rakitra faharoa. Izany dia entina anohanana ny asan'ny sampana lehilahy kristianina. Ary ny farany fa tsy ny kely indrindra riavana dia miantso antsika hatrany any Antevin-darana ny sampana lehilahy kristianina eto Amparibe mba ho miaramilan'i Kristy, ho kapiteny saka hitomban-day, ho mpiady amin'ny fanompoana ny tompo. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Ndreary ry sampana lehilahy kristianina hanao ny hira fanahy ny azo fijaliana. Ry fanahy masina mpanadio sy mpanamasina anay ao, miasa mandrakariva ty anatinay ianao ka mamboly ny fitiavana sy ny finiavana iasanay ho anao. Ankehitriny miasa mahery aty amponay atonga anay ho sa mandrakariva hijoro ho vavolombelon'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana rehetra sy ny fiainanay manontolo. Well
fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Korintianina voalohany toko 7 ny tapany 2 amin'ny 7:7 dia miara-batsika amin'ny anaran'ny tompondray ry havana tafahoana somatsara eto amin'izao tempolin'Andriamanitra izao. Miaraba manokana nareo sampana lehilahy kristianina nahatratra ity herinandro mbokatry ny sampana sy ivy ny 70 taona ny sampana ity dia ny fiadanan'ny tompo aminareo mandrakariva. Manasanao ary anaraka vetivety ny rarahan'ny fiangonana. Alahady voalohan'ny volana Aogositra, alahady voalohany amin'ny volana hipanjinantsika ny loha hevitra vaovao miorena amin'ny asa tsara manerana ny sahan'ny SLK. Alahady tondrantsika am-bavaka rahateo ny sampana lehilahy kristianina. Toy izao raha taratasy sy fanasana voaray avy any ivelany. Avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana. Taratasy fisaorana avy amin'ny président synodaly. Ny président synodaly Rakotondrazana ny andro tiana fanomezan-tsoa, mpitandrina mivady sy ny ankohonany. Dia maneho fisaorana feno antsika noho ny fahatanterahany ny tontolo andro nitondrana am-bavaka ny président synodaly tamin'ny alakamisy 20 Jolay lasa teo teny amin'ny SLK hivato seranana vavahadin'ny lanitra. Saotra nareo noho ny fiarah-miasa ao amin'ny tompo. Avy amin'ny sampana tanora kristianina synodam-paritany, sekoly ny tanora kristianina. Ho tanterahanao amin'ny SLK mandro soa ao amin'ny Kristy fitraofana hivato ny sabotsy 7 Aogositra ho avy izao, manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina, ny Fanompoam fanokafana, ny taom-piofanana andian'ny voalohany. Ko antsona amin'izany ny tanora ny fiangonana rehetra na efa nisoratra anarana na izay vao hisoratra anarana mba hanatrika io fotoana io. Avy amin'ny fitandremana Antanatanana Betela. Ny foibe FJKM, ny synodam-paritany Antananarivo andrefana, ny komity fandraisan-tanana sy ny 20 taona na ampitandrina dia manasa ny fiangonana amin'ny fanompoam-pivavahana fandraisan-tanana sy 20 taona na ampitandrina an'Andriamatoa Randriantsikiferana Ralisaona mpitandrina mivady izay ho tanterahana ny alakamisy 5 Aogositra ho avy izao amin'ny 7 ora sasany maraina eny amin'ny FJKM Antanatanana Betela. Avy amin'ny synodam-paritany Arivo Avaradrano, fitandremana Antsahafilo Ziona. Ny foibe FJKM synodam-paritany Arivo Avaradrano, ny komity fanokanana ny mpitandrina dia manasa ny fiangonana amin'ny fanompoam-pivavahana, fanokanana ho mpitandrina an'Andriamatoa Alahady Nirina Lucien Ajatiana mpitandrina mivady izay ho tanterahana ny talata ho avy izao amin'ny 7 ora sasany maraina eny amin'ny FJKM Antsahafilo Ziona. Toy izao kosa ny raharaha eto an-toerana. Alahady voalohany amin'ny volana ny anio koa isy ny fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo izay anasana antsika mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra tonga miara-miombombavaka eto. Araka ny fanambara dia anio no ivy ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 70 taona ny SLK sady famaranan'izy ireo ny herinandrom-bokatra. Mandritra ny fotoanan'ny asa vavolombelona anio no anatanterahana ny fitsofan-drano, ny mpitandrina mianatra raty eto amin'ny fiangonana ka nahavita ny fianarany dia ny mpitandrina Ramilsona dia mondra izany. Isy ny rakotam-baravarana ho fanohanana azy ao arian'ny fanompoam-pivavahana. Ny rakitra anio voalohany ho an'ny fiainan'ny fiangonana, ny rakitra faharoa kosa dia anohanana ny asan'ny SLK. Isy ny rakitra tsingeritaona aterinity amin'ny altara ho an'ireo rehetra teraka ny volana Jolay. Mianatra ny katekomenina ny tolakandro, ny fandaharan-desina ho amin'izany fanomezana valiny ny etaetan'ny mila vonjy. Mitoto ny mahazatra ireo fotoanan'ny sampana mandritra ny herinandro afa-tsy ny sampana Dorkasy izay miato noho ny fotoam-pialan-tsasatra. Ny fanompoam-pivavahana zomariva kosa dia manomboka amin'ny 5 ora hariva ary anasana antsika rehetra ny fanatrehana izany. Ny toetry ny vola tamin'ny herinandro. Ny rakitra ho an'ny fiainan'ny fiangonana dia mitotaly 1 937 600. Ny rakitra nentina nanohanana ny rindra fanatanjahantena sy fialam-boly noho ny herinandrom-bokatra dia mitotaly 1 229 800. Nisy mpianakavin'ny finoana nanatanteraka rakitra tokantrano nandritra ny fotoanan'ny fihibohany ka nanolotra 100 000 ariary. Ireo rehetra ireo dia mitotaly ho 3 268 300 ariary. Fiantsoana fanambadiana. Noho ny fiangonana ny Taiza, Rakotondraova Antsa Toavinjo, zanak'Andriamatoa sy Ramatoa, Rakotondraova Roger sy Brigitte mivady, dia ho ampakariny Randria Rakotoary Malala Rojo Arson ho vadiny. Izy dia zanaka Ramatoa Ravakarivony Fanjaniaina Sylvia. Ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo
dia kasaina ho tanterahana ny sabotsy 20 Aogositra amin'ny ray oratoandro ao amin'ny FJKM ilany vato misionera. Izao no fiantsoana voalohany. Angatana mba hitsangana Andry ny aina zo Erlala Ulrich sy Rakotoarivony Tina Kanto. Noho ny fiangonana ny taiza Rakotoarivony Tina Kanto, zanak'Andriamatoa Rakotoarivony Marie William sy Ramatoa Zafy Arson Nirlalao Eliartina dia ho ampiakariny Andry ny aina zo Erlala Ulrich ho vadiny. Izy dia zanak'Andriamatoa Ramanatsoa Jean Chrysostome sy Ramatoa Vaosolo Ernestine, Andriamatoa Zanakoto Ertina Honoré sy Ramatoa Andriamanatsoa Lalanirina Viviane. Ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo dia kasaina ho tanterahana ny sabotsy 14 Aogositra amin'ny 10 maraina ao amin'ny chapelle UCM Ambatoroka. Izao no fiantsoana faharoa. Andriamatoa Andrianarsoa Bruno sy Ramatoa Ramiaramanana Josiane, Andriamatoa Andriamandimbyson Arson sy Ramatoa Randriambaonirina dia mampafantatra antsika ny fanambadian'ireo zanany Andrianarsoa Zo Andrianina sy Andriamandimbysoa Fi. Ny fanamasinana ny fanambadian'izy ireo dia kasaina ho tanterahana amin'ny sabotsy 7 Aogositra ho avy izao amin'ny 12 oratoandro eto amin'ny FJKM Parabe Famonjena. Izao no fiantsoana fahatelo sady farany. Filazana manjo ho an'ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana FJKM Parabe Famonjena, ny vondrona fototra laika ary ny komitin'ny asa lehibe. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay ianareo fa ny ava-malalanay Razafy Malala Berta mpiandry dia nodimandry tamin'ny Alahady 20 Jolay lasa teo amin'ny 120 taonany. Hoy ny zanany ny Jeneraly Si Bruno sy Edia Saondra mianadahavy ary ny zanaka manjafiny, ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia efa totosa tamin'ny Alarobia 20 Jolay lasa teo teny Ambatolona Ambodratrimo, tao aorian'ny Fanompoam nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny FJKM Ambatolona Ambodratrimo ihany. Ny famangin'ny fiangonana riavana dia ho tanterahana an'io ao aorian'ny Fanompoam. Ho an'ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana FJKM Parabe Famonjena, isaoranay ny tompo tamin'ny nanomezany anay ny reny malalanay Raharso Ursule Alexandrine, vadina velan'ny tompoko lahy Andretsilavo Zaka Solo, izay nodimandry tamin'ny zoma 3 Jolay teo amin'ny 20 taonany. Hoy ny zanany Andretsilavo Arso Fanjanirina mianadahavy sy ny zanaka manjafiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia hoentina miala ao amin'ny tranony ao malaza anio Alahady 2 Aogositra entina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny FJKM Parabe Famonjena amin'ny 2 ora sasany alohan'ny ametrahana azy eny amin'ny fasandrazany eny Ambohimarina Ambohitrombiavana. Toy izao kosa ireo taratasy avy amin'ny sampana sy ny rafitra eto amin'ny fiangonana. Avy amin'ny gazety Taratry ny Famonjena. Efa mivoaka ny gazety Taratry ny Famonjena volana Aogositra ka azontsika raisina ao an-tokotanim-piangonana. Antsoina hivory ny gazety ny komitin'ny gazety amin'ny Alahady 7 Aogositra ho avy izao amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny efitranon'ny gazety eny amin'ny Ankany Rainy Mamonjy. Avy amin'ny AFF, ny fiofanana ho an'ireo izay andeha tafika masina ny Bevoay sy any Ambohipiara dia ny Alahady 2 sy 7 Aogositra ho avy izao samy amin'ny ora sasany tolakandro eto amin'ny fiangonana. Avy amin'ny Voameran'ny Vola, antsoina ny mpikambana ho tonga hivory ny Alarobia 3 Aogositra ho avy izao amin'ny 9 ora sy fefany eto amin'ny fiangonana. Avy amin'ny komitin'ny trano atsimo, antsoina ny mpikambana rehetra ho tonga hivory ny sabotsy 7 Aogositra amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny fiangonana. Ary farany avy amin'ny RFF taratasy fisaorana. Ny RFF dia misaotra an'Andriamanitra, makasitraka feno ny mpitandrina mivady sy ny mpianakavin'ny finoana tsy ankanavaka tamin'ny fanotronana sy ny fitrotrona am-bavaka azy ireo tamin'ny herinandrom-bokatry ny sampana. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Finaritra isika rehetra miorina amin'ny fanaovana asa tsara. Misaotra ny tompo sika riavana no ny tombonandro lehibe atolonao antsika ka fa antsika miona sy mifanatritava eto amin'ity vavadiny lanitra ity ary akasitrahantsika ny mpanompony nanambara ny raharaha sy ny vaovao tsara ho fantatra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Manentana antsika mpianakavy ny finoana riavana
mba hiaraka anatanteraka ny fanompom-pivavahana amin'ny fanomboana ny asa momba ny trano atsimbo. Zany dia ho tanterahany amin'ny zoma ho avy izao amin'ny 7 ora maraina. Amin'ny 7 ora maraina amin'ny zoma zany no fanomboana ny ady fototra amin'ny fanatanterahana ny trano atsimbo. Manarak'izay dia miarahaba isika ny zanaky ny fiangonana izay naorina ny fanambadiany teo ambony vatolampy ny tenin'Andriamanitra. Koa dia atolotra meloha ny Andriamatoa sy Ramatoa isany rehefa voatonona anarina anareo dia mitsangana eny toerana ihany. Rabenandrasana ary Jaona Andrianina sy Ravelon'ny Zanahary Harena Valosoa. Reto alohan'reto izy. Raha eo ny ray aman-dreny izay natany masoandro tompoko dia angatahany ianareo mba hitsangana miaraka amin'ny bebe koa hitako. Dia izay fianakaviana manotrona dia angatahana ihany koa mba hitsangana tompoko. Ireo ny fianakaviana dia mbola misy koa riarindria ty ambany alitary ty moa zany mbola izy ihany koa. Ny fiangonana dia faly miarahaba anareo izay naorina fanambadiana teo ambony vatolampy ny tenin'Andriamanitra mba ho fanambadiana ho tahafin'ny sasany ka ho iriny fatratra tokoa fa tsy haniry ny tokantranony hafa, satria nandray ny fanamasinany nareo sady voatsodrano ny tompony ombanareo ka miarahaba anareo ny amin'ny fahatanterahany zany ary miraro soa anareo ho tokantrano tena kristianina tokoa. Ary ny teny ny soratra masina izay atolotra ianareo dia izay efa natsanganareo teny faneva amin'izany fanambadiana izany ihany. Galatiana 5:5-20 ny tapany voalohany le manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana. Hivavaka ho anareo ny fiangonana. Tompo, isaoranay ianao. Eny isaoranay fa na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka izay sitakao dia ianao ihany no miasa ao anatinay ka hatomombana izany. Indre ny hafalian'ny fiangonana ry havana Tompo, ny amin'izay efa nanehoanao ny famindram-ponao tamin'ny havany dia matsiaro ny teniny Jaona mpanomponao izay fahiny hoe tsy misy fifaliana mihoatra noho izao dia ny andrenesako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Ndreo ny olonao Jesosy, na dia ao anatin'ny fahatandrana azy dia nametraka eo am-pelantananao izao fiandohany ny tokantrano izao mba ho tsara orina sy ho mafifototra ao aminao Kristy, ilay fiainana ary ilay mitondra ho amin'ny fandresena mandrakariva. Tehirizo ambany fahasoavanao izy ireo Jesosy, ho tokantrano tena feno fahamasinana sy fifankatiavana ary miaina amin'ny fahamarinana, miorina tsara amin'ny asa tsara ihany koa. Dia apetraka feno am-pelantananao no aviny rehetra sy izay mety ho taranaka sy ankonana ary izay mety entina hijoroana mitana ny edy dia manandraikitra sy ny fivelomany. Dia omba azy ireo ianao araka izany teny fanivana sandrana izany. Ary ny fianakaviana izay roa teo aloha dia tena tokana tokoa satria miaina amin'ilay fifankatiavana tarihan'ny fanenao masina. Amin'ny anaranao ary tompony entinay maniry manao izany mivavaka izany. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Manarak'izay ry havana ny alahady fandraisana tahaka izao koa dia alahady natokantsika mba hiarabana ihany koa ireo nahatratra ny tsingeritaona nahaterahana volana Jolay. Ka izay teraka volana Jolay rehetra zany dia mba hiangaviana ianareo hitsangana eny toerana ihany. Ireo zany no teraka volana Jolay. Ny teraka volana Jolay misy eny ambony, misy koa ety ambany. Miarabanareo no ny famindram-pon'Andriamanitra nanomezana anareo tombonandro ka nafahanareo nanome voninahitra an'Andriamanitra tany an-trano ary miaraka amin'ny fiangonana kosa ankehitriny. Ny fiangonana dia manolotra anareo fiarabana
dia teny ny soratra masina izay hita ao amin'ny bokyny zakaria toko faharoa ka ny andininy fahasivy. Izao ny favaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Fa izaho hoy Jehova ho manda afo manodidina azy ary ho voninahitra ao afovoany izy. Zay zany a no andin'ny soratra masina atolotra ho anareo. Zakaria toko faharoa ny andininy fahasivy. Hitondra-bavaka anareo ihany koa ny fiangonana eo amin'izany fiombonam-pifaliana ny amin'ny tsingeritaona naterahany zany. Ivavaka isika. Tompo, isaorana hiatrahany ianao, fa ny fahasoavanao no mahatoy izao anay, koa indre ny hafalianay ny amin'reto mpanomponao izay nankalazanao no nitsingeritaona naterahany tany an-trano ary miombona amin'ny fiangonana ankehitriny eto amin'ity toerana masina ity. Trotro am-bavaka azy ireo zahay tompo, mba ho tanteraka amin'ny tokoa ny teninao izay natolotra ho azy ireo, ka ho manda afo manodidina ny fiainana ianao, ka ho voninahitra ao ny fiainan'izy ireo, satria ianao no mitoetra eo anivony. Dia hivoaka ho mpandresy mandrakariva izy ireo, satria manana anao le Andriamanitra mialoha lalana izay miahy ny fiainany sy ny momba azy, ka tsy ny amin'ny anio sy tamin'ny nankalazana tany an-trano ihany, fa ho amin'ny fiainany ho avy rehetra koa. Dia amin'ny anaranao Jesosy lehilohan'ny fiangonana sady tompo ny finoanay ny mpanefa azy, entinay maniry sy manao izany vavaka izany. Saotra tompo. Amen. Zao ary dia anao rakitra ity amin'ny alitary ianareo fisaolana n'Andriamanitra, ka ny hira valo sy valonjato ny andininy voalohany ho ataon'ny fiangonana ary tohizana amin'ny hira ny finoana laharana faha 410 ka ny andininy voalohany ihany koa. Rehefa vita ny hira kanefa mbola misy ny olona mandeha dia tohizana amin'ny feonkira zany. Androso amin'izany sika ry havana.
Misaotra an'Andriamanitra isika riavana fa nahatratra 5:30 ireo mpianakavy finoana izay nankalaza ny tsingeritaona nahaterahany ka nanatanteraka ny rakitra tetỳ amin'ny altara. Ankehitriny kosa dia isika fiangonana no hanatanteraka ny rakitra sy ny fanomezana ho an'Andriamanitra ho mariky ny fahaloran-tenantsika ihany koa izany. Tanterahantsika amin'ny fifaliana fa izany ho ankasitrahan'ny Tompo. Ialoava ny famakiana ireo rakiboaty sy rakimpisaorana avy amintsika mpianakavy finoana trany iompo-po amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo isika. Iroso amin'izany isika ankehitriny. Ny foko mankalaza ny tompo ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy ahy. Lioka toko voalohany andininy 7:70. Dia ankafaliana mandrakariva ry havana no iarabanantsika indray amin'izao lady marain'izao ary dia miaraba ihany koa manokana ny sampana la kristianina izay mankalaza an'Andriamanitra ankehitriny no ny fitsingerenan'ny taona 70 ny orenana izany sampana izany. Dia manasantsika ankehitriny ary iombona fosy fanahy amin'ireo mpianakavy finoana izay manatanteraka ny vadiny sy manatitra rakimpisaorana. Ny asan'ny famonjena ankehitriny no miomana hanao ny hira tsy nomenao. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana Galatiana toko 5:22 tapany A. Misaotra an'Andriamanitra izahay no ny nahavitana fitsofandrano fanambasinana ny fanambadianay. Jesosy Kristy ane hiaro ny fitiavanay ary izy no angatanay hanome hery amin'ny asa fanompona miandranay. Manotritra rakimpisaorana 5,000 ariary ho an'ny sampana azo famonjena ary mangataka ny hira tsy nomenao izay ataon'ny azo famonjena ankehitriny. Ny hira larana 10 voalohany amin'ny firana fanampiny no mantsika ankehitriny. Raha Jehovah manao trano dia miasa foana ny mpanao azy
salamo fa 7:1 andiny voalohany tapany by tokatrano indray anombokasa fantarina sy fanomboarana ny trano amin'ny herinao andro avy io koa mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana mba hizotra tsara avokoa ny asa rehetra ary vita ara-potoana manolotra arak-pisaorana ho an'ny asan'ny fiangonana ary mangataka ny hira laharana 7:1 ao amin'ny firana fanampiny ataontsika izao. Misaotra ny tompo aho fa mampandresy sy mamaly vavaka mandrakariva izy mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ho an'ny ankonako ny mba hanomezan'ny tompo ahy fiadanam-po sy finoanam-po avy amin'ny fanahy masina manotra rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina mangataka ny hiran'ny finoana fa 4:10 izay fandaterahantsika teo moa tamin'ny rakitra anniversaire. Ny hira laharana fa 7:1 amin'ny firana fanampy no mantsika ankehitriny riavana mpianaka amin'ny finoana anankiroa no mangataka anazy io ny voalohany misaorany Jehovah ny fanahiko Jehovah Andriamanitro lehibe indrindra ianao fa miraparatana sy mivoninahitra no fitafinao salamo 4:1 mpanompo vavan'Andriamanitra mahatratra ny fitangeranany taonany sy ny nahafahany fanadinana BEPC manotra rakim-pisaorana ho an'ny sampana sekoly Alahady mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ny mbola tantanany ny ho avy ary mangataka ny hira izay efa nitenentsika teo. Ny mpianaka amin'ny finoana faharoa mangataka an'izany hira izany misaorany Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra tanatiko misaora ny anaran'ny masina salamo 7:1 tovovavy kely iray afaka fanadinana CEPE 2021 dia manao rakim-pisaorana 20 000 ariary ho an'ny asan'ny fiangonana ary mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana mba hitantanan'Andriamanitra azy mandrakariva mangataka ny hira laharana fa 7:1 ao amin'ny firana fanampiny ataontsika ankehitriny.
ankoatrina miderana veloby ny oby kamira salamo fahavalo andin'ny faefatra tapaniby misaotra an'andriamanitra fa totoza soamantsara ny grand concert d'orgue tamin'ny alahady 25 jolay teo ka nahazo aim-panahy tokoa ny RFF mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ny mba hiarova amin'ny fanahy masina ny mpikambana tsirairay avy amin'ireo asa maro izay mbola totosaina sy no avy rehetra manolotra rakim-pisaorana izay ho an'ny mpiandro-tanàna ny fiangonana rola ny hira larina faharoambyroapolo amin'ny fiarana fanampiny no mantsika ankehitriny mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao mifalia aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandefiranareo efa mbiakaiky ny tompo aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba misaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra Filipianina toko faefatra andin'ny faefatra ka hatramin'ny fahenina izany teny izany Jesosy Kristy tompo no entinay midera sy mifona eo anatrehanao fa tsy tanteraka izahay ko apetraka manontolo anatrehanao mandrakariva ny fiainanay ny herinandro vaovao izay ombanay mba ho ambany fitantanana mandrakariva ka ny fanahy masina ny ombanay mandrakariva mangataka ny hira laharina faharoambyroapolo amin'ny fiarana fanampiny ary manolotra rakim-pisaorana 20,000 ariary ho an'ny mpiandro-tanàna ny fiangonana tantarahantsika izany zao ny hira faharoambyroapolo andin'ny voalohany ao amin'ny firana fanampiny
fahafahany zavikely korofanandinana CEPS-BEPC izao ilaza amin'i Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ahy izy ary Andriamanitra izay itokiko mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana noho ny amin'ny zavikely iray izay mbola hanao fanadinana baccalauréat. Manototra lakim-pisaorana izay mitsinjara toy izao 60 000 ariary ho an'ny VFL, 60 000 ariary ho an'ny mpitandrina. Indro ny mpanompoko izay tantanako dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko. Isaia 2:20 tapany A. No mifatratrarako ny 50 taona sy ny fanasitrananao ahy tamin'ny aretina izay nandao ahy teo ry Tompo Andriamanitra dia indro aho natanteraka andraki-pisaorana ho amin'ny asa fanamboarana ny trano tsy fiangonana 20 000 ariary ary 20 000 ariary kosa ho an'ny mpitandrina. Mangataka ny hira 7:7 sy vavaka fampahirezana amin'ny adidy mbola sahaniko amin'ny ankohonana. Izany hira izany moa dia efa nataontsika tamin'ny rakitra anniversaire teo. Ny hira 20 no mantsika ankehitriny ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara. Koritianina 2:7 andininy 9. Misaotra anao izay ry iray no ireo asa rehetra nomenao anay roa. Mangataka izay ary dia novalainao tamin'ny fotoana mampety anay hatrany. Ankehitriny izay mbola manomboka amin'ny fikarakarana ny amin'ny raharaha dia matoky anao hatrany izahay sy ny fianakavianay. Manototra rakim-pisaorana ho an'ny Sampaty. Mangataka ny hira 20 tanterantsika ankehitriny. Misaoran Jehova fanaiko ary izay rehetra eto anatiko, misaoran naramasiny. Misaoran Jehova fanaiko ary aza misy adonanao ny fitahiny rehetra. Salamo 7:1 sy ny 2. Feno fisaorana sy fiderahana ny aty anatinay ry Tompo, mankasitraka anao noho ny valim-bavaka na fahanjanany kay fanadinana soamantsara ary iakarany amin'ny dingana manaraka indray. Mbola petraka aminao Jesosy, zoko be fitsia ny toy ny fianarany ary makataka anao ihany koa izahay anampy sy hanome tolotsaina mandrakariva ho azy. Tsy ho azy rery ihany fa ho an'ny ankizy rehetra ihany koa. Manototra rakim-pisaorana izay atolotra ho an'ny AFF, ho an'ny sekoly Alahady, ho an'ny mpianatra soratra masin'ny fiangonana. Farandriavana dia ny hira 20 andininy 1 amin'ny firana fanampiny no mantsika. Fa aminao kosa no mpisahan'i Jehova ary aminao no sehon'ny voninahiny. Isaia 2:2 tapany B. Mpanompon'Andriamanitra iray mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ho famitany ny mémoire et projet de fin d'étude sy famitana ny fianarana. Mangataka vavaka ihany koa ho an'ny famitana ny trano fonianana. Mangataka ny hira larina 20 amin'ny firana fanampiny ary manolotra rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina. Ataontsika izany izao ny hira 20 ao amin'ny firana fanampiny. Ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra. Amen. Oh
majinikao Andriamanitro ny fiainana izanak'olombelona tsy misy izany filamiko tsy tanao mianamo manetry izany Andriamanitro entro mifikasako valatra ny fianako rehetra dia aminao ny fahotana vitako taminao mangataka famelan'Andriamanitro. Hitsangana isika fiangonana hanolotra ireto rakitra ireto amin'Andriamanitra ary hanavao ihany koa ny fahaloran-tenantsika aminy. Zao ry havana dia tonga eo amin'ny fotoana amakitsika ny tenin'Andriamanitra isika. Ny soratra masina izay ovakitsika dia araka izay hita eo amin'ny fafana Deutéronomie 5:5 ny 7 ka hatramin'ny 9 dia toizantsika ao amin'ny filazantsara Jesosy Kristy araka ny Matio 5:9 manomboka eo amin'ny 1 ka mitsahatra eo amin'ny 9 dia hofaranantsika ny vakiteny amin'ny epistily soratana ho an'ny Efesianina 2 ny 9 ka mifarana amin'ny 10. Mialoha ny amakitsika ny soratra masina dia iombona amin'izao vavaka izao isika. Ry Andriamanitra tomponay masina indrindro, misaotra anao zahay satria mbola afaka mandray miafatra sy fampianarana avy aminao amin'ny alalan'izao famakiana ny teninao izao. Miteny aminay mandrakariva ianao mba hanitsianay ny dianay satria
tsy tianao isy overy izay. Ankehitriny ary ry tompoandriamanitra io, indreto izahay, izay efa noraisinao isan'ny zanakao, manondrika ny lohanay, mangataka aminao ny amelanao ny otanay satria mahatsiaro tsy natanteraka ireo didy voarakitra amin'ny teninao. Koa mangataka indrindra izay ny iasan'ny fanahinao masina aminay, mba tonga anay andray tsara sy hirakitra ao am-ponay ny afatra ampitainao amin'ny alalan'izao famakina sy fiainona izao teninao izao. Ny teny dia avy aminao ary manan-kery lehibe izany rehefa miasa ty anatinay. Koa tario ary izahay, hanampy ireo mahalahelo, haitsio izahay hanana fanetretena ary toroy lalana izahay hanao asa tsara mandritry ny androm-piainanay rehetra. Izany no vavaka mipololotra avy ety anatinay. Koa mba valio vavaka izay ry Andriamanitra, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Raisintsika voalohany ary ny ao amin'ny Deutéronomie 5:10, ny 7 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'ny Tompo, raha misy malahelo ny rahalahinao ao tanànanao anankiray amin'ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao, dia aza manamafy ny fonao ka manakombona ny tanànao amin'ny rahalahinao malahelo, fa sokafy tsara amin'ny tanànao ka ampisambory izay ilainy arak'izay mahory azy. Mitandrema fandrao isy hevidratsy ao am-ponao manao hoe atomitra ny taona 7 dia ny taom-panafahana ary ho ratsy fijery ny rahalahinao malahelo, ratsy fijery ny rahalahinao malahelo ianao ka tsy hanome azo akory ianao, ary hitaraina amin'i Jehovah hiampanganao izy ka ho fahotanao izany. Omeo tokoa izy ary ao ka tsy alahelo ny fonao raha ny manome azy, satria izany zavatra izany dia tahiany Jehovah Andriamanitra ao anao amin'ny asanao rehetra sy amin'izay rehetra ataony tananao. Fa ny tany tsy ilaozan'olo malahelo, koa izany no andidiko anao hoe sokafo tsara amin'ny rahalahinao ny tananao dia amin'ny malahelo sy ny mahantra eo amin'ny taninao. Mbola ho toizantsika amin'ny famakiana ny teny Matsio. Amin'ny anaran'ny Tompo, tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona ahitany izany, fa raha tsy izany dia tsy manana valom-pity amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe, mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valom-pitiny. Fa ianao kosa, raha manao fiantrana, dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana, mba atao ao mangingina ny fiantranao, ary ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Efesiana. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare, fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tompo
aoko hipetraka ny fiangonana ry havana malalo amin'ny tompo mbola ho ampitombona aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo iteny izy akatsika afatra ry havana amin'ity alahady voalohany amin'izao volana aogositra zao dia izay teny voarakitra ao amin'ny epistily ny soratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Efesosy ary natokana ho an'ny fiangonana parobe ankehitriny. Efesianina 2 ka ny andininy 10 farany amin'izay ambaran'ny perikopa io am-pelatanantsika. Io zany no ndraisantsika afatra ry havana. Ary ao anatin'izao alahady voalohany zao dia loha hevitra fitezam-panahy vaovao indray no raisintsika ka entitsika mifampitaiza mifampahery mifanentana sy mifampirisika mandritry zany volana aogositra zany ary tsy janona amin'ny volana aogositra ihany sika fa isak'izay mifankahita mandra-piavin'ny tompo ihany koa. Maro ny asa tsara izay ambarany soratra masina tokony ho tanterahany mino na ny kristianina ao amin'ny fiangonana fa misy santionany kosa reto izay tokony ho tanterahantsika voalahatra ao anatin'ny perikopa izay novakiana tamintsika teo. Ary eto ry havana dia tiako ny misitona ny saintsika fa efa hatramin'ny fotoana izay nankalazana ny 70 taona izay nampitandrina ny tena no efa ny anarantsika ny amin'ilay hoe tendry mialoha rososiny ka tafiditra ho anatin'izany tendry mialoha rososiny zany ity andin'ny soratra masina ity zany hoe raha mandre zany sika sy mieno zany sika ka mipaka amintsika zany afatry ny tompo zany dia isan'ilay voatendry mialoha sika hanana anjara ho amin'izany fanatanterahana asa tsara izany. Fa raha sanatria zany ka tsy makasika atsika lizy dia tsy voatendry n'Andriamanitra mialoha sika hanana anjara amin'izany asa tsara zany satria zao andiny soratra masina eo ambany masitsika izao dia nentin'ny apôstôly Paoly ilazana lay tendry mialoha nataon'Andriamanitra ho an'ny mino manaraka an' Jesosy ary miasa n'Andriamanitra zay asa tsara tokoa. Ry havana malala amin'ny tompo zavatra rolo lehibe no ambaran'ny Paoly apôstôly mba ho tanterahan'ireo manana anjara ary voatendry mialoha hanao zany asa tsara zany satria nahoana noforonon'Andriamanitra hanao asa tsara izy noforonon'Andriamanitra hanao asa tsara izy. Ny faharoa dia namboarin'Andriamanitra mba handeha amin'izany izy namboarin'Andriamanitra handeha amin'izany izy. Ndea ho raisintsika le voalohany noforonon'Andriamanitra hanao asa tsara izy araka ny voalaza teo am-piandohana dia ny hoe maro ny asa tsara ao anatin'ny baiboly fa santionany reto resahantsika ireto.
ny antom-pisitsika ety ambany masoandro raha ny hevitr'andriamanitra araka io andin'ny soratra masina hoe noforonon'andriamanitra no asa tsara isika dia ny mba anatanterantsika izany asa tsara zany ny antom-pisitsika ety raha olona voatendry meloha no asa tsara isika zany no antom-pisitsika ary zavatra roa no entina ilazanan'izany ao anatin'ny perikopa eo ambany masontsika. Voalohany fiantrana ho an'ny rahalahy malahelo, fiantrana ho an'ny rahalahy malahelo. Io dia hitantsika ao amin'ny bokyny Deutéronomie ny filazanan'izany. Io bokyny Deutéronomie io raha mamaky ny sora mandry ry ambony isika dia fanambarana ny fiomanana sy ny fiatrehana ary ny fiainana ao anatiny zany atao hoe taom-pahafahana. Io le antsoiny amin'ny teny hebreo hoe semita. Ao anatiny zany taom-pahafahana zany rehefa migadona ny fahafito taona dia afahana ny tany, afahana ny olona. Ka raha nanatrosa le olona tamin'ny tena dia avotsitra tanteraka sy afoy ho azy mihitsy izany troso zany. Ary zay le fanambarana hitantsika teo hoe raha efa fantatry le olona fa raha afaka pitso le semita ka androany izy mindram-bola dia aza tezitra ianao na malahelo ny dikan'izay mantsy dia hoe rehefa miady no fiantsoana taom-pahafahana io dia votsitra sy afoy avokoa. Ka dia indraindray le olona rehefa amin'io fotoana loloany indramam-bola dia tezitra satria hoe ity ampindramiko azy ity zany dia tsy veriny intsony fa afoy ho azy satria raha afaka pitso dia semita ny fotoana. Eo zany ry havana no ilaina le hoe fiantrana ho an'ny rahalahy malahelo. Zay no lazaina ao anatiny ao. Ka na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana ahoana na efa akaiky na mbola lavitra dia fiantrana ho an'ny rahalahy malahelo asa tsara zany. Atao ampitiavana, zay le faharoa, atao ampitiavana zany afaka azy amin'ny fahaseranana zay menjady aminy. Atao ampitiavana zany mba afaka azy amin'izay fahaseranana menjady aminy. Ravana malalo mitompo rehefa tanterakitsika zany dia fitahiana ho antsika amin'izay ataony tanatsika sy izay asa toto saitsika rehetra. Ary zany no ambara ao anatin'io Deutéronomie toko fa 15 io ka manomboka ny 17 ka hatramin'ny 20. Fa raha tsy manatanteraka an'izany kosa sika dia ambara fa fiampangana atsika zany eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy nafahatsika nanatanteraka izany fitsimbinana ny rahalahy zany. Kanefa isika dia noforonon'Andriamanitra hanao asa tsara. Ka zay noforonon'Andriamanitra hanao asa tsara nefa tsy manatanteraka an'izany dia fiampangana azy eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy fahatanterahany zany. Ny faharoa ry havana dia arak'izay nambara tamintsika teo, namboarin'Andriamanitra andeha amin'izany sika. Noforonony sika zany ary avy eo namboarina mba handeha amin'izany. Jereo amin'izany lay fanehoan'ny apôstôly Paoly le fiainantsika arak'izay efa noheveran'Andriamanitra antsika hatrany amin'ny mbola tsy nisy akory azy tsika fa notendreny mialoha ho amin'izany ka namboarina mba handeha amin'ny fanatanterahana sy ny fanatotosana zany asa tsara mba ho voninahitr'Andriamanitra zany. Ny nahatongavantsika ety ambany masoandro ary arak'izany ambary zany ka nataon'Andriamanitra velona ety isika dia mba hatonga ny fikasan'Andriamanitra ho tanteraka. Ny fikasan'Andriamanitra ho tanteraka dia zay efa nanamboarany atsika dia ny andehanantsika amin'ny fanatotosana zany asa tsara zany. Zavatra roa ihany koa no lazaina ao anatin'ity hoe nahatongavantsika ety ny ka nataon'Andriamanitra hitsimbona ny namana isika. Ary zany no sitrapon'Andriamanitra olona mitsimbona ny namany satria zay ny nanamboaran'Andriamanitra azy. Ny faharoa dia
olona zay nataon'Andriamanitra hanampy ny namany na ny havany amin'ny fotsotra tsy misy fireharehana, ary zany ny tian'Andriamanitra, hanampy ny havany amin'ny fotsotra tsy misy fireharehana, ary zany no tian'Andriamanitra ho totosainy, satria vosokajy ho asa tsara ihany koa zany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, zany no hambaran'ny apôstôly Paoly ho fanentanana ny kristianina, tsy tany Efesosy ihany fa eto Amparibe, amin'izao Alahady ray Aogositra 2:24 zao koa, araky ny fandaharana amin'ny perikôpa zay vakina amintsika ary andraisana hafatra sy toriana amintsika. Ny fahatanterantsika izany no fisehoan'ny fitiavana madio sady marina no masina eo amin'ny fiainantsika no isika zay mijery sy mitsinjo ary mitsimbona ny rahalahintsika ary manao ny asan'Andriamanitra, ka asan'Andriamanitra maneo ny fitiavany ny olona zay antefany zany io tanterahantsika io, manala ny olona mivavaka zay nataony mba hiala amin'izany fahaseranana sy sarotra menjady amin'izany, dia isika no ampiasain'Andriamanitra, fa noforonon'Andriamanitra ho amin'izany isika, ary namboarin'Andriamanitra mba handeha amin'izany isika, ary zany no ampirisiana antsika mba tsy ho fiampanganatsika izany rehefa tonga ny ampamoaka amin'ny fotoana iray hoe ianao dia namboarina, ianao dia noforonona, kanefa dia tsy ny raharahinao zany, fa dia ny fitiavan-tenanao no nanjaka sy nanapaka teo amin'ny fiainanao, ka dia adininao ny antom-pisinao tetỳ ambany masoandro, adininao ny antony fahatongavanao tetỳ ambonin'ny tany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, izany indrindra no ambara amintsika sy hampirisihana antsika. Misy zanantsika zay navita ny fianarany, ary eto tsy dia hoe teteny zavatra be loatra, fa tsy maintsy lazaina kosa ny ezaka zay nataony rehetra, tsy mba atao hoe naharatsy tondromaso ny fiangonana ny ezaka rehetra zay nataony, fa laharana faharoa izy tamin'izao fotoana famaranana zao, vita daholy ny fanadinana, vita ny memoara, vita tolo-daholy ny zavatra rehetrarehetra hivoaka soamantsara. Mila fanohanana zany mpanompon'Andriamanitra zany, satria andeha hiasa any amin'ny toerana sarotra, satria ny olona zay mivoaka amin'ny toeram-panomanana rehetrarehetra dia mandeha any amin'ny toerana sarotra aloha, sady lavitra izay. Ao zany ny hoe fisendrany, ao koa ny hoe fianarana asa, ao koa ny famantarana ny hoe ahoana marina moa ty asan'ny tompo ity, tsy fidianana tany malemy zany ka norena mpangady, ary zany ny ilana ny fiangonana zay ny eviana mba hanohana azy. Rehefa mirava dia isy rakitra tao ambaravarana, asehory havana fa namatsika io, havatsika io, zanatsika io, andeha hanao asa tsara, hitory ny filazantsara ny Kristy, mba tonga ny olona any amin'izany tany mbola maizimaiziny zany, hanana ny Kristy velona ao anatiny, ka mba hanana ny fiainana mandrakizay amin'izao androm-piainana izao sy ny fiainany rehefa ratrizay. Tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo. Fantatritsika ry havana fa Alahady ny sampana lehilahy kristianina ity Alahady ity. Ny sampana lehilahy kristianina dia manana tariketra hoe aza menatra ny vavolombelon'ny tompo ry lehilahy kristianina. Tariketra tokoa zany, faneva tokoa zany, fa ahoana moa ny ahafahany mijoro sy ahafahany manatanteraka an'izany. Raha mandeha amin'ny herin'ny tenany izy dia ho kely ihany no dingana vitany, fa rehefa isika kosa ny mahatsiaro fa noforonon'Andriamanitra isika, namboarin'Andriamanitra isika, hanao asa tsara ka hijery sy hanohana ary hitondram-bavaka, ireny mpanompon'Andriamanitra ireny zay manana tariketra tsara tahaka izany, dia ho tanteraka sy ho vita ny asan'Andriamanitra ary ajoro vavolombelona, indrindra ao anatin'izao fa 30 taona zay ny orenan'izao. Raha hoy isika hoe mitsangana hoe ry lehilahy kristianina reo mba jereny,
tsangana kely ianareo jerenao aloha tsangana mihitsy reo izy ireo dia hitantsika fa lehilahy tokoa afaka mipetraka amin'izay ianareo lehilahy tokoa fa saingy izao lehilahy efa mipibolo daholo zay le izy fa nakaizany lehilahy manga volo zany hoe manana volo mbola maintimainty tsara nakaiza daholo sa tsy lehilahy ireny fa inona zany sarim-bavy lehilahy daholo ihany reny fa mbola tsy mahatsiaro hoe noforonina namboarina ho amin'izany asa tsara zany reo ny lehilahy araky ny voalaza teo hoe raha ho an'ny lehilahy dia tsy mialon-jafy zany ary tsy fetaona fa rehefa te hiditra ao izy na boy kely azy sa tsy tafiditra ao ny 12 taona tsy tafiditra kosy fa mba hoe any sekoly Alahady ianareo fa ny tanora mahatsiaro hoe lehilahy ka efa lehilahy lehibe dia afaka manatevina an'izany tsy voatery ianareo hoe mambra na mpikambana manao fanamiana tahaka izao bleu marine dia misy isen'ity zavatra fotsifotsy ity fa isika manoana isika mitondram-bavaka isika mametraka azy mandraka riva ampilatanan'ny tompo ajoro hatramin'ny farany amin'izany hoe tsy menatra ny ovavolombelon'ny tompo zany satria lehilahy mahery dia efa mahalehilahy kristianina atsika ao amin'ny tompo zany fa manana asa sy andraikitra hafa ihany ko isika ivelan'ny mahalehilahy kristianina eo amin'ny asan'Andriamanitra manarak'izay ry havana dia manentana atsika amin'ny alalan'izany famaritana sy fanendrena mialoha ny fiainantsika izany mba anampy ny ankizy sahirana amin'ny atao hoe fanatanterahana ny fianarany fantatritsika tsara nandeha taony CEP vity zay ny BEPC efa mivoaka ny résultat mbola ho avy ny baccalauréat ohatra ny somary nangingina le fotoana le nahatserovako taloha hoe aiza daholo ny olona nao baka rehetrarehetra satria tafiditra ao anatin'izany fanaovana asa soa zany ny fanampiana ny mpianatra hiatrika fanadinana amin'ny fampanaovana azy révision misy mitarika ary misy manoro dia avako malala ao amin'ny tompo ampio ny ankizy sahirana satria misy tsy mahay matematika aho misy tsy mahay fizika aho efa mba nampianarina ihany fa so dia mba ianao no afaka nampy azy amin'izany misy tsy mahay anglais aho tsy misy tsy mahay français ao moa zany dia tena hoe kamo mihitsy teo amin'ny fotoana nianatra science naturelle mba ampio izy fa hitako fa misy havanana sy mahay an'izany ato anatin'ity fiangonana ity ampio ny mpianatra fa nitariketratsika arak'izay lambara dia hoe engany eo anatin'izao fahinipolo am'zato taona ny fiangonana zao ka afaka fanadinana daholo ny zanaky ny fiangonana rehetra angamba tantara tsy azo kosehana eto amin'ny fiainan'ny firenena sy ny fiainam-piangonana zany hoe tamin'ny taona 90 am'zato ny fiangonana dia afa-panadinana daholo na ny ankizy na ny olon-dehibe teo anivon'ny fiangonana ry havana malala ao amin'ny tompo zany no antom-pisitsika ety ary zany natongavatsika tety ambany masoandro raha ny hevitr'Andriamanitra sy ny fikasana na nendrenetsika mialoha tao aminy raha tsy mahatateraka izany sika ry havana dia tsarovo tsara fa tsy ao amin'ilay planin'Andriamanitra nahariny antsika sy nametrahany antsika ety zany fiainantsika izany ka tsy ny tompo akory no tsy nahatateraka ny azy fa isika no nivadika taminy tahaka ny Jodasy zay efa nofidiny ny tompo mba ho mpianany ho isan'ny 12 lahy kanefa latsaka ilalana no izy tsy mahatateraka lay sitrapon'Andriamanitra dia ny fandianana mpitiavana manatotosa ny asa tsara hitondro zany any amin'ny vahoaka rehetra ho fitsimbinana sy ho isan'izay azo lazaina hoe
ahita fifaliana afakolana eo amin'izany asa sy andraikitra ary zavatsarotra lalovan'izany. Eto ary havana dia lasa saina sy lasa nyeritreritra rehefa nandeha ny hira nyreto lehilahy kristianina reto. Hoy izaho ohatra ny mandeha midoboka tsara mihitsy zany feon'ny rifidy zany. Ny alay moa ny feo fahatelo mikarantsana tsara mihitsy. Ny feo voalohany ry dadatorandimby moa amin'izany dia tena ohatra n'ireny le hoe diony iosy ireny mihitsy. Mety venareo raha seko mamerina kely lira teo isika ny andininy voalohany ihany. Averenondrangah mba hoen'ny fiangonana atserova fa miasa ao anatin'izany sampana lehilahy kristianina zany ny fanahin'Andriamanitra ary mitona ny ankonany satria ny lehilahy ny lohan'ny tokantrano sy ny lohan'ny fianakaviana ka mijoro manatanteraka hoe aza menatra ny hovavolombelon'ny tompo ry lehilahy mahery 30 taona zao ianareo mijoro tokoa. Andininy voalohany ihany. Eno tsara ny feon'ny havantsika. Misaotra tompoko, afaka mipetraka ianareo. Rehefa miaina sy mivelona amin'ny fanatanterana ny sitrapon'Andriamanitra sika ry havana, arak'izay efa namoronany itsika sy nanamboarany itsika, dia tafahorona amin'ny asa tsara tokoa isika. Ho an'Andriamanitra ihany ny voninahitra. Amen.
dia isika fiangonana iombina ao anatin'izao vavaka fangatahana izao. Andriamanitra tomponay io, misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao fa ny fandrenesanay izany dia namofo ny eritreritray rehetra. Namerina indray ny antom-pisianay fa noforononao Andriamanitra izahay ireto mba hanao asa tsara. Ary no marianao manokana ny amin'ity alahady voalohany ity ny hanaovanay asa ho fiantrana ny rahalahy izay malahelo ka tokony ataonao iampitiavana izany. Namboarinao tokoa izay ary novidianao manokana mba handehanao asa tsara. Ka ndreto izahay Tompo manolo tena ho anao tanteraka izany. Vonina tanteraka nolotra ny aminay manontolo na ny fonay na ny fanahinay na mety ho fanananay mombanay rehetra dia ahitsambona ny hafa hanao ny asanao satria mariky ny maha-kristiananay izany ary fantatray dia fantatray tokoa fa mbola hitsaranao anay izay tsy tanterakay ka ampio izahay rehetra mba tena vonina ary hatanteraka izay asa tsara rehetra tandrifo omenao anay. Dia misaotra anao izay ry Andriamanitra, ianao ilay Andriamanitra loharano ny fahasoavana rehetra. Miboboka eto amin'ny fiangonanao izany azo tsapany tanana. Misaotra anao ny amin'ireo mpianakavy finoana izay nandray fahasoavana sy fitahiana velona avy aminao. Maro izy ireo no nanatanteraka rakim-pisaorana tamin'ity anio ity. Toy ny tahianao tamin'ireo afam-panadinana, tamin'ny fikasana tsara izay tanteraka. Ary ihany koa mbola mametraka n'izy ireo ampelantananao mandrakariva izahay ny tombony izany fahasoavana izany eo amin'ny fiainany. Dia hitanao ny mpanomponao izay hanompoka ny asa fanamboarana trano amin'ny herinandro iny. Tsy njovy izany, tahio izany, ary ianao ihany koa no hanomana sady ny enti-manana rehetra mba ho vitatra amin'ny farany ny fanamboarana ny trano. Mivavaka izay ho an'ny ankohonana, hiatrika ny manantena izy Tompo, hanana fiadanana avy aminao Andriamanitra. Ary manantena ihany koa ny andray fampiononana ny amin'izay mianjady aminy. Ianao Andriamanitra no loharanony izany fampiononana io izany ho hanatanteraka ao amin'io ankohonana io izay irainy rehetra. Mivavaka izay Tompo ny tantananao ny fiainan'ny zanakao eto amin'ny fiangonana ho an'izay mbola nahalava fanadinana. Ianao Tompo no hitahy azy ireny, hanolo-tsaina ary hanampy amin'ny famerenana ihany koa. Ao anatin'izany ny fanadinana ny am-pianarana, famaranana amin'ny fianarana ireo ihany koa ny baccalauréat. Mino izahay Tompo fa tsy ho diso anjara. Ito mpanomponao ito izay mitondra ny zavikeliny eo anatrehanao fa mba tena ho tafita soa ny menaky ny ainy. Taio izy Tompo. Apetraka aminao Tompo ny mpanomponao izay ao anatin'ny famitana fianarana, indrindra ao anatin'ny fanaovana ny memoara. Ianao Andriamanitra ny eny hanolo-tsaina feno hatanteraka izany fikasana tsara izany ka ho ambony ny zanakao fa tsy ambany arolohan'ny fahatsiorambiny. Ry Tompo malala tsara indrindra. Ankehitriny izahay dia mivavaka ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ankatoky ny sinôda lehibe ny fiangonanao, ivorony amin'izay ho fiaina mpiangonana amin'ny taona maro manaraka, ifidy izay ho filoha hitarika ny FJKM sy ireo mpiandraikitra fobe, ifidy ihany koa ireo sekretera jeneral sy mmpanatanteraka rehetra. Mivavaka izahay ho amin'ny fanomanana ataon'ireo tompon'andraikitra ireo, na ny toerana, na ireo mpandahateny, ny amin'ny fandaminana sy ny fifampizarana andraikitra, ny vola enti-manana ny sinôda, ny fanomanana ny dimaka ny sambava sy ireo soloteny isaky ny rafitra. Mivavaka izahay ho amin'izany, ho tahianao sy hombanao ane izy ireo ka hikatsaka amin'ny asa sy ny marina izay asoany fiangonanao. Mametraka ihany koa ny fitoriana filazantsara eo ampelantananao mba tsy ho latsa-danja. Maro ireo andeha hanatanteraka tafika masina amin'ity volana ity. Koa jereo izay resy lahatra tena vonto ny finoana, hiara-iasa aminao. Taio ataona fanamaro amin'ny fanjakanao Andriamanitra ary mivavaka aminao Andriamanitra mba hitombony ny fiangonana hery ho fahazavana sy ho fanasin'ny tany. Toy izany ihany koa no hitondrainy ao ampelantananao ny fiangonana Parobe Famonjena izay omenao anay. Mivavaka izahay ho an'ny sampana lehilahy kristianina amin'izao 70 taonan'izao,
ho tanteraka aminy ane ny teny faneva izay nalainy fa ho lehilahy mahery izy ireo tsy homenatry ny hovavolombelona ho tompo ka toany fanamazoto ny mpikambana rehetra iorina tsara mbola efa be amin'ny asany sampana ary apio ireo braosy komity hihevitra mandraka riva ny ampandrosoana izao sampana izao ta io izy ireo Jesosy Kristy mbola aritra mandritra ny taona maro ihany koa ary amokatra ho anao Andriamanitra dia hitanao ireo mpikambana ireo na dia somary hoe mety vitsivitsy ny fijerinay azy dia mino izahay fa eo mandrakariva ianao manatrika azy ary entano ihany koa ny fon'ny fiangonana indrindra ireo lehilahy mba azoto hiditra ampitombo ny isan'ny mpikambana ao amin'izao sampana izao. Apetraka aminao tompo ireo rafitra mankalaza anao Andriamanitra noho ny 70 taona 20 taona ary ny fiangonana mankalaza 70 amin'ny taona. Ta io atontosa izay zara fanompoana ampisy fiavozana ara-panahy eto amin'ny fiangonana ka ny fiangonana manontolo dia tena ho lasa tempolona ao Andriamanitra voatokana ho masina ho anao mba hisehoan'ny voninahitra ao. Toy izany ihany koa no hijerenao ireo sampana sary asa komity rehetra izay mijoro atao fitianao tokoa izy ireo erezo hatrany azoto anompo anao. Mivavaka ho an'ny mpianakavy finoana rehetra izay miombina eto eny ho an'izay tsy afaka tonga eto ihany koa fa maniry iombina amin'izao fampo-pivavahana izao. Ray mahefa ny zavatra rehetra ianao tanterao izay tena asoa ny fiainan'ny vahoaka anao. Ianao no hivelomanay koa atodio aminay ny hatsaram-ponao rehetra Andriamanitra izay marary ome fahasitranana izay mitsabo marary ianao no hanome hery sy ny enti-manana rehetra amin'izany izay ory sy mijaly afao amin'ny fahoriana sy alahelo ampaherezo ary aoka hita fiononana ao aminao Andriamanitra. Ta io ny fiainatokantrano tsirairay avy ampitombo ny fifankatiava mpivady ny fifanajana eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny ary irinay tompo mba ho ankonana kristianina marina mivelona ao aminao Jesosy Kristy ny ankonana rehetra eto izay manapikasana na amin'ny lafininana na amin'ny lafininina dia apetraka aminao Andriamanitra atateraka ny fifaliana fa tsy misy tsy hainao atao. Dia mivavaka izay tompo ho amin'ny malagasy rehetra ho an'ireo mpitondra firenena mba hanomezanao azy fahazavan-tsaina sy andehanana eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina. Jereo koa ny vahoaka ta io mba hananana fanahy mifankatoavana sy fahitsiam-po. Ny irinay tompo dia mba hirindra tsara ny fitondram-panjakana sy ny fiainan'ny vahoaka anao. Raha eo amin'izao herinandro vaovao izao ta io izahay mba hahefa ny sitraponao anao asa tsara ka hisitraka ny fanambinanao. Maro ireo izay andeha hiala sasatra amin'ity volana ity na efa eo ampanovana izany dia ameo fifaliana izy ireo ampiverina ny hery amin'ireny mpanomponao reny ane ianao. Izany tompo ny vavaka petrakay eno vavaka izahay mpanomponao ampitombo ao aminay ny fahasoavanao ho entan'ny fanantenana sy ny finoana ary ny fitiavana ny fonay haharetanay lalandava mitandrina ny didinao ary anao izay asa tsara indrindra ho anao Andriamanitra. Vavakay dia ampiaranay amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy Kristy manao hoe rainay eo izay any an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao anie sitraponao ety atao tahaka ny any an-danitra. Meo anay nio izay anasahaza ao anay ary mamelany ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Zao isika ry havana dia tonga eo amin'ny fotoana asa vavolombelona. Ny asa vavolombelona dia tokana ihany. Ny asa vavolombelona izay hatrentsika dia ny fisaorana sy fitsofandrano ary fitondrana am-bavaka ny mpanompon'Andriamanitra izay nanao fizaran'asa teto amin'ny fiangonana izay nisitsika nandritry ny taona 2024 ity. Manana fitsipika ny fiangonana ka ny fitsipiky ny fiangonana dia toy izao izay taona fahadimy na taona fahaefatra mianatra ny amin'ny toeram-panomanana mamarana ny fianarany
ka manao fizaranasa eto amparibe famonjeny dia anaovana rakitra ambaravarana izy rehefa mifarana izany atao hoe fanaovany fizaranasa zany eto amin'ny fiangonana. Midiky zany fa hoe tsy hoe ny amin'ny mazanaky ny fiangonana any mpitandrina zay mitarika ny fotoana teo akory no antony anaovantsika n'ilay hoe rakitra ambaravarana, fa no izy mamarana ny taona fahadimy ao anatin'ny fanatanterahana fizaranasa eto amin'ny fiangonana dia manao an'izany ny fiangonana. Ary mainka moa zanantsika io dia fantatritsika zay tokony ho ataontsika rehefa mifarana amin'ny fiangonana amin'ny atao hoe aorianany fandraisana fanazan'ny tompo amin'ny fandraisantsika anjara, dia isika rehetra fa rakitra ambaravarana no atao. Inona moa ny antony nanaovan'ny fiangonana an'izany? Ny antony anaovan'ny fiangonana an'izany dia satria handeha izy ireo hitondra fiangonana any amin'ny toerana zay nanendrena azy tsirairay, ary ampahafantarina antsika fa zay mpianatra mivoaka mitondra fiangonana dia any amin'ny toerana lavitra sy sarotra, any ambanivohitra hoy ny fitenenantsika no anendrena azy, mba hisedrany ny zavatra rehetra lalany ny hoe tsy mora ny asan'Andriamanitra kanefa tafian'Andriamanitra iry ny mpanompony ahavitan'izany. Reny fiangonana zay andehanany reny dia misy ny akamarony tsy mahavita na dia ny fre akanan'ilay mpitandrina zay tendrena ny amin'ny akory. Dia izay no mahatonga ny hoe misy mpianatra mpitandrina efa mivoaka mbola mivezivezy fotsiny eto Antananarivo satria tsy misy fre hoentiny makany, satria ny fiangonana tsy manambola akana azy, ny folobe tsy manambola andefasana azy any. Inona zany no ataony? Dia izay no isan'ny hoe ho fanohana ny fiangonana amparibe zay rehetra navita fianaranasa mamarana ny taona fahadimy eto aminy dia nataterahana io rakitra ambaravarana io mba hoentiny mandeha mamonjy toeram-piasana anaovana ny asa tsara na nendren'ny tompo azy. Koa ianao ramatoa Ramilson Diamondra, ianao moa zany sady zanaky ny fiangonana no nanao fizaranasa farany sady mamarana zany teto amin'ny fiangonana, dia sady miarabanao zay navita somatsara ny fianarana hatrany amin'ny taona voalohany ka hatrany amin'ny taona fahadimy, ary navita tsara avokoa na ny fanadinana na ny lahatsoratra famaranana, ary nahazo ny fakasitrahana zay ambony indrindra azo omena teo amin'ny faculté de théologie tao Ambatonakanga. Dia sady miarabanao ny fiangonana no misaotranao ny fiangonana ny amin'ny nanatanterahanao sy ny ezaka rehetra nataonao tamin'ny fanatotosana ny fianarana, ary koa ny fiaraha-miasa teto amin'ny fiangonana zay nanabeanao ka nalehibeanao toy izao, fa dia tena tsarony tokoa fa tsy nandraraka olombiandoha ianao tamin'ny fanatanterahana ny asa, fa niezaka niaraka ny farimbona tamin'ny mpitandrina ireo sampana sy rafitra rehetra zay mijoro ary mpianakavy ny finoana rehetra. Andriamanitra manakare-pahasoavana ne hamaly fity anao amin'izany asa tsara nataonao zany, sy mbola nataterahanao ny asa tsara manaraka rehetra, dia ombanao tokoa ne ny tompo ary hitasy hanampina anao amin'ny asa mpanompoana rehetra zay tanterahanao. Ary ny afatra sy ny teny zay hambara ary tononona dia zay hita ao amin'ny Pitsara toko fahenina ka ny andininy faefatra amby folo, dia le teny manao hoe mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Medianina, tsy efa naniraka anao va aho o Jehovah Andriamanitry ny Israely. Io teny izay natao sy nambara tamin'ny Pitsara dia tsy iza fa Gideona io no omenanao, andehananao any amin'ny toerana zay anirahan'ny tompo anao ka hiazahanao natanterahana ny asa tsara, koa dia mahereza sy mahatanjah fa ombanao ny tompo, ary Andriamanitra tsy mba tsy marina akory ka hanadino ny asa soa sy ny fitiavana
zay ataonao ho fanatanterahana ny sitrapony satria efa noforonon'Andriamanitra ho amin'izany ianao ary efa namboarin'Andriamanitra handeha amin'izany ka dia mahay fahabe fa tsy ho foana tsekory zay fikelezanao aina ao amin'ny tompo. Mahiriza tompoko a ombanao mandrakarivany ny tompo. Ivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra isika. Tompo isoranay ianao ny amin'ny mpanomponao izay nantsonao ka notefenao, namboarinao, nampianarinao ary indro ankehitriny efa tonga amin'ny fotoana izay hanirahanao azy. Mahatsiaro ireo mpianatrao izay nandalo teo ambany sokanao nandritry ny 3 taona zahay tompo, sy ny fotoana izay hanirahanao azy ka hielezany manerana izao tontolo izao. Dia toy izany koa ankehitriny tompo, ity mpanomponao ity vita ny fianarana izay tokony natao tao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina. Ankehitriny dia hitondra fiangonana izy ary hitandrina ny ondrinao sy hamahana ny ondrinao izay rehetra ry-pasoavana efa natolotra ho azy Jesosy. Dia ataovy velona sy azony miasa ny asanao mba ho asa tsara ho an'ny vahoakanao izay miandry azy ihany, ary ahavita be mihoatra noho ny teo alohany izy amin'ny fanatanterahana izany satria ny fanainao masina hampatsiaro azy mandrakariva fa ny antom-pisiny sy ny natongavany ketỳ ambany masoandro dia anatanteraka ny asa tsara, handrosoana sy hanotariny ambaindainy ny fanjakanao ny ety an-tany mba ho tahaky ny any an-danitra. Dia ianao no nahafery azy tompo, hanome tanjaka, hanome fahasalamana, hanome saina fo fanahy mendrika sy araka anao Andriamanitra mba hijoroa ny vavolombelona hahavita tsara ny asanao. Dia ny dera sy ny laza ary ny voninahitra ho anao tompo, fa ny fifaliana kosa dia toloro ny mpanomponao amin'ny tany be ary toloro ny fiangonana izay nevinyko nanana azy izay nanolo tena ho anao Kristy, nanaiky ny antso sy ny fanendrenao azy. Misaotra Jesosy. Amen. Hatreto dia mbola ao anatin'ny amianara-pahasalamana isika ry havana dia avy hatrany dia manohy ny fandaharam-potoana ho anareo izay tsy mbola mpandray fanasan'ny tompo dia miaraka mimpandray ianareo fa tsy mandray fotsiny fa miara mihira sy miara mitrotro am-bavaka izany fotoana izany. Ho tanterahantsika ny hira 700 ao amin'ny firany FFPM, ny ndiny ny voalohany sy ny faharoa nataontsika ho fanomanam-panahy hiatrika izany fotoana izany.